Miarabantsika rehetra any tokantrano any izay manaraka ny télévision malagasy, ny TV Plus Madagascar ary ny Real TV amin'izao fotoana izao fandarana manokana iresana amin'ny Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana. Eto akaiky eto i Abraham Razafy avy amin'ny TV Plus. Miarabanao Abraham. Miarabany Miora, miarabany Tojo ary miarabasady ny vahiny amin'izao alina izao Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana izay filoham-panjakana teo aloha. Eo ihany koa Tojo Rabefaritra avy amin'ny Real TV. Miarabany Miora dia miarabany Abraham Razafy ihany koa, miarabany vahiny sy ny mpanatrika etona ihany koa amin'ity fandarana manokana ity. Mamerina ny arahaba amin'ny vahintsika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana tsy izoviana amintsika any tokantrano any amin'ny sehatra politika ny tena afantarantsika azy. Miarabanao ary aloha tompoko. Miarabanareo mpanao gazety rehetra tonga eto ianareo Telemenada, voninahitra lehibe tokoa manatrika anareo ary dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra tahorin'izao fihetsiketsehana samihafa nisy teto amin'ny firenen'izao. Araka nefa nambarako teo resaka politika no resantsika. Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fatatsika tao anatin'ny ampolo taonany maro teo amin'izay resaka politika izay. Fa ny anomboantsika azy aloha dia ny resaka antoko avy. Rehefa miresaka hoe Norbert Lala Ratsirahonana dia ny antoko avy avy hatrany ny mby ao an-tsaina. Rehefa miresaka antoko avy dia Norbert Lala Ratsirahonana avy hatrany ny mby ao an-tsaina. Aiza ho aiza ianao sy ny antoko avy amin'izao fotoana izao. Misaotra anao indrindra amin'ny fanontaniana. Raha amin'izao fotoana izao no dinihina dia misy fanavoazana lehibe nataon'ny antoko avy. Satria dia nanao kongresy nasionaly ny antoko avy tamin'ny 9 septambra lasa teo ary dia nifidy birao vaovao, birao nasionaly vaovao sy tompon'andraikitra vaovao. Ary dia arabaiky manokana eto moa zany izay manatrika eto Andriamatoa Zavamanitra, député Zavamanitra izay lany tany fandriana tamin'ny liste indépendant. Dia arabaina manokana satria izy no lany président national ny antoko avy. Ny tenako dia nametra-pielana tamin'ny antoko avy amin'ny fomba ofisialy ary tsy manana titre intsony ao anatin'izany antoko avy zany amin'izao fotoana izao. Areto indrindra mantsy finararaotra satria efa manontany ahy ianareo somary malahelo kely ihany amin'ny zavatra nitranga tao amin'ny tambazotra serasera. Le ohatran'ny hoe lavina na ailika ny antoko avy raha ohatra ka nanolo-tanana hoe vonina ny ikarakara ny momba fanoratana ary ny lalam-pandrenana vaovao. Everika fa ny antoko avy zany mba nisedra ny mafy ihany koa tamin'ny fitondrana teo aloha teo indrindra tamin'ny fifidianana communal farany teo. Ary raha ny marina ary dia tena angamba ny azo lazaina hoe izay ireny angamba nisy hoe tena problème grave tany amin'ny district amin'ny Bekily. Satria dia nitafian'ny Irmara ny candidat-nay avy lany tany ary tamin'izany nahafaty ny zanan'ny Lamatoa tamin'izany fanafiana zany. Satria dia tsy ekeny zareo zany hoe lany le candidat avy satria ny avy sy ny Irmara ihany fampitana tamin'ny commune maromaro, ngamba ny ampolony maro teto Madagasikara ny avy sy ny Irmara ihany fampitana tamin'ireny communal ireny. Iny zany anankiray tena azo lazaina hoe tena grave ary mampalahelo dia nare farany voaika akagny azy hoe mbola nisy fanafiana toy andray zany hoe tena mifandrafy mihitsy zany ny antoko avy sy ny Irmara any amin'ny commune Bekily io. Ary mazava ho azy fa nanana problème koa ny candidat hafa tany amin'ny commune hafa satria dia nanay lany sasany nefa moa dia hoe tsy midy ny voalopo dia hoe tsy ekena ny valim-pifidianana io. Voalopo tsy midy dia tsy ekena ny valim-pifidianana na dia naresy ary raha misy zavatra samihafa koa fanerenan'ny délégué samihafa. Zany rehetrarehetra zany mila fanamboarana daholo ary mazava ho azy fa marina le hoe tokony isy fanavoazana ny code électoral io fa raha zany anahirana ny raharaham-pirenena raha mbola mitohy. Ka amin'izao fotoana zany zao dia tena hoe efa niataka tanteraka amin'ny fitantanana ny antoko avy.
Andriamato Norbert Lala raha tsy rahonana nitondran'izay fanazavana voalohan'izay ianao a raha ny zava-nisy tao anatin'izao ataontsika hoe contexte misy eto anivon'ny firenena izao tsy izay ny fahitan'ny olona ny avisy an'izany Andriamato Norbert Lala raha tsy rahonan'izany fa rehefa nanomboka nafafana ny toedrarà teto amin'ny firenena dia nivoaka ny vaovao fa hisitaka ao anatin'ny fitantanana ny avy izay fantatra fa hoe teo akaikin'Andriamato Andrajoelina foana izany Andriamato Norbert Lala raha tsy rahonan'izay eny efa mandeha ihany koa aza ny vaovao amin'izao fotoana izao teo alohaloha teo moa izany ny tena marina kokoa hoe efa nanomana ny tsoaka eto Madagasikara Andriamato Norbert Lala raha tsy rahonana ahoana ny fahitanao an'izay aloha ny amaliko fahatanino angamany mba mitodika kely any amin'ny vahoaka malagasy indrindra dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana izay namoy havana tamin'ireny raharaha reny ary dia maniry koa fahasalamana ho an'izay naratra ary dia miaraba ny tanora izay nandray ny fahatapa-kevitra mba hanovany firenena mampahatsiaro aho ny nataonay tamin'ny taona 2014 satria izay tamin'izany koa izay mba tratra ny grenade lacrymogène teny amin'ny fikanjan'ny 13 mai fa kosa aloha tsy naharitra ohatran'io aloha fa dia mba afaka vetivety ihany dia mba vita ilay izy ary dia mararotoka ihany koa iarabana ny mpitondra fanjakana vaovao ankehitriny indrindra moa fa ny filoha-pirenena filoha-mpanjakana vaovao dia miaraba azy ary mitsodrano azy mba aleo alasa ary ahita izay mahasoa ity fireneny ity everiko fa izay ny zava-dehibe indrindra ka hoe tsy izay ny fahitan'ny olona azy eto angamba misy zavatra tiako marina mazava tsara mihitsy tsy nisy fanendrena mihitsy hoe za mpanolontsaina manokana ny fiorohan'ny repoblika na tamin'ny andron'ny président Ravalomanana io na tamin'ny président Rajaonary Mampianina na tamin'ny président Rajoelina ny any nanendry aho mba nanendry aho zany dia nga président Ravalomanana nanendry aho ambassadeur itinérant zay ny asa nataoko nandritra ny fotoana fohy niaraka tamin'ny président Ravalomanana fa ny hafa rehetra tsisy nanendry aho hoe ianao atao mpanolontsaina manokana fa dia noho ny fifandraisana tamin'izy ireo satria na tiana na tsy tiana dia nisy fifandraisana ary niona alohan'ny fifidianana samihafa dia izay no nahatonga anay hoe mifankahazo ary mifandray foana nandritra izay fotoana rehetrarehetra fa tsisy fahamatorana ara-panjakana tsisy décret de nomination zany natao fa tsy nisy izay ka eto izay no mahatonga hoe ilaza hoe aza fangaro amiko ny atoko avisy Ngaratsirao Norbert ny fifandraisako amin'ireo olon'ireo tsy nisy ampidirako ny atoko avy mihitsy za manokana nifandray tamindreo fa tsy ny atoko avy dia nanana zay maha-izy azy tanteraka na izary nitarika azy fa nanana maha-izy azy tanteraka ary za dia nanana ny maha-izy azy tanteraka koa tamin'ny fifandraisana tamindreo olon'ireo ka tiako fantatra ihany zany ary tiako ampahafantarana ny olona ihany satria indraindray lazaina foana hoe ianao mpanolontsaina manokana ny président zao tsy nisy fanendrena ho mpanolontsaina manokana fa ny olona rehetra dia mieritreritra hoe izay zany no izy fa nisy kosa aloha fifandraisana tsy alavana zany ary nisy fifandraisana na hatramin'izay ka hatramin'izao na tiana na tsy tiana mbola mifandray amin'ny président Ravalomanana mbola mifandray amin'ny président Rajaonary Mampianina mbola mifandray amin'ny président Rajoelina hatramin'izay mbola teto izy tamin'izany fotoana ka tiako hazava izay resaka izay ny hoe hitsoaka aloha dia tsorona ny resaka fa zany tsy manana double nationalité na nationalité français na nationalité hafa za nationalité malagasy zay ihany nationalité ananako zany tsy manana trano any Frantsa na any ivelany tia ny tranoko dia zay zany tsy manana compte en banque any ivelany tsy manana na ray dollara ary na ray euro ary any ivelany dia inona ary no leko any ivelany ry zany inona dia andeha hanao exilé ve satria hoe iny za dia mieritreritra hoe teto ny nateraka teto ny anarako teto ny asako eto ano foaty ary eto ano levina zay ny fanapahan-kevitra zay Andriamato Norbert Lala raha tsy rahonana rehefa maheno ny anaranao
ny atao hoe opinion publique ny lazako anazy a dia zany Norbert Lala Ratsirahonana zany faiseur du roi, mpametraka ny filoham-pirenena ny fanesy teto Madagasikara araka ny voatanisanao teo ireo teo amin'ny fifandraisanao teo amin'ny filoham-pirenena ny fandimby teo ireo. Mifanindra lalana amin'izay anefa dia raha ny opinion publique ihany koa andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana dia atao hoe tompon-dakany zany famadihana palitao izany raha ny eritreritry ny olona sy ny resaka eno mandeha atao anatin'ny tambazotra serasera sy ny tafatafa atao amin'ny olona voatanisanao teo ary nambaranao ihany koa andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fa izay tohananao de lany ary izay ahonganao de miongana. Amarana zany ngamba ianao fa nanambarana zany andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana amin'izao fotoana izao miresaka amin'ny filoha Ratsuel na ny filoha teo aloha Andry Ratsuel ianao ve amin'izao fotoana izao andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana miresaka amin'ny colonel Mikael Randrenarina raha miresaka ianareo mety tanjona inona no ifampiresahanareo amina fiarah-miasa vaovao ve sa inona no ifampiresahanareo aminatin'izay toe-java-misy zay? Tsy afaka antagny aminao fa efa tafaresaka tamin'ny colonel Mikael Randrenarina ary niresaka tamin'izany tsy sanatry ny vava satria zay foana moa tsy nieritreretin'ny olona hoe tady seza na mitady tombotsoa na tonga nandeha tany rehefa nahare raha tsy diso asana tamin'ny talata iny na tamin'ny latsinainy nilaza i colonel Therese May hoe nandritry ny efatr'andro izy mba niandry fa tsisy ray aman-dreny na ray aza mba nanatona anay tena nanaitra azy zay zavatra hoe aiza kosa dia tsisy ray aman-dreny mihitsy hoe to amin'ity tanàna ity mba afaka mifampiresaka amin'ity colonel ity na hiaraka aminy na tsy hiaraka aminy dia tsisy kosa ve zany tena ohatra mba tsy mety kosa zany dia avelanao eo ve le olona zany hoe eo ary fa dia inareo manao ireo ngamba neverika fa tsy rary zany zay ny natapa-kevitra hoe raha izay raha tsisy olona nandeha tany zany zay nanapa-kevitra ny rivan'iny hoe isehoana amin'ny colonel Mikael Randrenarina. Tonga dia nekeny le fangatahako eny ary fa afaka miontsika dia niony zay zavatra mariko tamin'ny voalohany raha tonga eto tsy sanatry ny vava hitady toerana na hitady seza efa nanapa-kevitra fa tsy hanao an'izany intsony efa ampy zay vita zay fa tiako fotsiny mba tonga manatitra tava aminao hitsodrano anao aloha mba hita zay zavatra tokony mahasoa an'ity firenena ity dia mba misy point sasatsasany tiako mba resahana aminao ihany. Le point sasatsasany io anisan'ny zavatra tsy maintsy ohatreny ary tsy maintsy ohatreny atoato manomboka androany satria androany tao tonga le délégation tsy maintsy ohatreny ny fihaonana amin'ny communauté internationale. Ny atokavako eto tsy hoe zany ho inona akory fa angambana raha misy mba malagasy atao hoe mahalala zany atao hoe raha fandaminana raha tamin'ny communauté internationale zany tamin'ny aorinan'le hoe nivoaka ny ordre constitutionnel tsika dia ngamba ny tenako anisan'ny mba nanao an'io ngamba ny tenako rerana ngamba nanatrika na ny fiararahana tamin'ny président Ravalomanana sy président Ratsiraka na tamin'ny président Ravalomanana sy ny président Rajoelina. Ny tenako rerana ngamba nanatrika an'izany ary ambonin'izany koa za mbola niaraka tamin'ny francophonie chef de délégation mihitsy ary nandamina zavatra vitsivitsy tany Afrika tamin'nisy coup d'état manotaka an'izany zay hoe manoro-hevitra anao hoe tandremy fa les sanctions tsy maintsy tandremany ihany na inona aloha satria manahirana le izy ka zay ny resaka ny fanaovako taminy dia ny zavatra faharoa azoko lazaina aminareo zany ngamba tsy hitako zay fahotana amin'izany na fahatsoana amin'izany dia ny resaka taminy hoe mety hisy problème ny momba ny financement ny fanjakana atoato koa iaho hoe minanana ministra de mine tamin'izao fotoana zay efa manana dossier momba ny hoe ahoana fitrandrahana volamena eto Madagasikara ahoana fitrandrahana vy eto Madagasikara dossier efa vonona zany fa fandefasana azy sisa fa tsy voavoaka moa izy hatramin'izay koa iaho hoe azo angambany tokony hanatona azy ianao na hiatso azy tokony hampiatso azy ianao dia miresaka aminy hoe ahoana fandehlia satria rehefa fampiresaka amin'ny ministre ny minio satria ministre natolotro tamin'ny fotoan'andro fa zavatra tsy tokony tsoforoana ny zavatra mety ho vita eto amin'izao fotoana ny $130,000 ny kilo ny volamena
Ka eritrereto fa mahavita 7 kilao ny any vao maly zay niresaka zay sy ministre kilao maromaro any a ary $1 million nyresahana amin'izany fotoana zany a hoe tonga de raha mahazo an'io tsika tonga de fa mba maivamaivana zany ary na tiana na tsy tiana raha araky ny statistika dia ny 270 isan-jato ny atao hoe ny fanoranana ny velona zao a dia ny arany ankibon'ny tany no mameno azy so ihany fa nisy an'io fa raha zany ngamba de asa nazo ny vola fa ariary a efa nitotongana tsisy hevitra mihitsy zay ny resaka amin'ny fanaovanay a de évidemment moa nisy resaka hafa koa moa zany fa iny moa zavatra manokana indray fa tsy resaka toerana aloha tsorona tsy resaka toerana fa resaka momban'ny hoe fanapahan-kevitry ny haute cour constitutionnelle de mba fatapata sainko moa zany izay mitsy tiako dirana satria atao hoe spécialiste ianao araky nambaranao teo a fantatra ny anjara ndraikitra no raisinao a na tamin'ireny fifandimbiasam-pahefana tamin'ny taona 2010 ireny anisan'ny nanao ny atao hoe fanoratana ny reny fampasina ny fahefana teo amin'ny filora valomanana nakaty amin'ny directoire militaire ny avy amin'ny directoire militaire nakany amin'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoana zany Andriamatoa Andry Rajoelina ianao ve nandray anjara mivantana na akolaka tao anatin'iny tolona iny tamin'ny tolona farany ty tena tsy nandray anjara tamin'io mihitsy aloha fa sarotra mandainga tsy haiko ny laza hoe nandray anjara tamin'io fa tena tsy nandray anjara tamin'io mihitsy nanome tolo-kevitra na sosi-kevitra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ave Andriamatoa Norbert Lala raha tsiraona tsy nanome ary tsy nisy contact ny fanaovanay mihitsy raha ny contact nananako tamin'ny Rajoelina mivatana hoe mifandray tanana ohatra ngamba tamin'ny heritaona ohatran'izao fakahita zay ny farany heritaona tamin'ny fanovana gouvernemanta tamin'ny telefônina ve nisy zay telefônina ngamba ny asa na indrona intelo tao anatin'ny heritaona nay verenako kely azafady indrindra tolotso lay lazainao hoe olana teo amin'ny candidat ny avy sy ny Irmar fa ny avinga mo tsy tao anatin'ny vovonana Irmar tamin'izany fotoana le izy zany nisy fifanarahana ne hatramin'izay foana de hoe any amin'ny commune rurale de samy mandeha ny parti politique samy manany azy fa io moa zavatra ny avy maty zao aloha tsorony zany a ny avy sady manana any amin'ny Irmar izy manana any amin'ny Firaisankina izy mampaleny moa fa maty ny solotena ny avy tany amin'ny Firaisankina nga Jean-Jacques Rabendrina zay porte-parole Firaisankina ary ny candidat député tamin'ny Firaisankina tamin'ny Bekytoketsimy izy fa zay zavatra misy zany zavatra ary tsy azo afenina zany kina moa nafenana zany fa zay le fanaova zay le fandehany satria zahay de mieritreritra foana hoe tamin'ny fotoanandro satria tsy nanana candidat ny avy tamin'ny présidentielle fa hoe any de samy safidy hoe zay tiana ale de samy mahazo mandeha zay tiany ale tsy misy discipline de parti ve zany ny antoko avy discipline de parti nay de rehefa vita amin'ny fifidianana présidentielle de miverina miona daholo ary zay mitanga ankehitriny ny ao anatin'izay mantsy tiako ampatsihivana kely ihany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahona tsy voavalinao moa le fanontaniako teo tao anatin'izay hoe ny antony ny safidinao zany tena hoe ametra-pialana tsy tantana ny avia manomboka izao indrindra moa ao anatin'izao ataontsika hoe toetra rà mafampana izao fa rehefa mihaino ihany koa ny fanazavanao tao anatin'izay mialatsiny 7-20 taona ianao afaka ray volana eo ny 12 novambra ho avy zao zany ny tiako antanina ao anatin'izay eo ianao moa misaotra ny fitondrana vaovao ohatrany somary hafahafa ihany koa ny langagenao raha iresaka momba n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsika tsy karazany manadio tena ihany ve ianao amin'izao fotoana zao tsy manadio tena mihitsy zava-misy ny razaiko zava-marina zavatra iainana fa tsy manadio tena mihitsy zao ny fialako tamin'ny atoko aviny tsy hoe alohan'ny 26 septembre na tamin'ny 26 septembre tany efa 2 taona lasa zay mbola tadidiko 19 novembre 20 novembre 2 taona 324 tany Tomasina naranao congrès régional tany Tomasina zay no efa nametraka direction collégiale amin'ny atoko avy de efa nampiseho mihitsy hoe hijanona fa natonga tafaverina kely ary vetivety de satria le atoko avy nangataka hoe zay mangataka aminao mbola hijanona aloha ary hiverina aloha
efa nametraka mihitsy hoe izy telo menada madame day mananjara Joanita, monsieur Rabetsarona Sylvain ary tompoko la Rabenina Jean-Jacques efa napetraka hoe io ary raisy ro ny avia de tatano ny avia za de efa mijerijery fotsiny sisa fa rehefa nivory ny conseil national lay de nilaza hoe verena ianao fa ilainay ianao indrindra am'izao élection zao élection ho avy io de zay le izy ka za raisiko ny andraikitra raha ohatra ka misy fahadisoana nataoko tamin'ny fitantanana Tokavy de raisiko ny andraikitra fa tsy reto olon-drety nanao an'izany raisiko ny andraikitra tanteraka raha diso ny avy nanohitra amin'ny président Ratsiraka satria tamin'izany efa tsy reto président reto tena eny efa fampifasera tamiko fa hatramin'ny président Tsiranana président Tsiranana président Ratsiraka président Zafy président Rajoel ndray président Ravalomana président Rajonapena président Rajoel président Rajoel zavatra hitako daholo zany nandalovana daholo zany rehetrarehetra zany toy zany raisiko ny andraikitra raha ohatra ka nisy fahadisoana tamin'ny nanoerana ny président Ratsiraka tamin'ny nametrahana sy nanoanana ny président Zafy Albert satria tamin'izany de efa nanoana tamin'izany mbola zarery zany satria mbola tsisy Tokavy tamin'izany 97 match vao nitsangana ny Tokavy tamin'ny nanoanana président Zafy Albert de tamin'ny nanoanana président Ravalomanana sy nanoanana sy tamin'ny présidentielle sy nanonhevitra azy nanoanana président Rajonary Mampianina nanoanana président Rajoel raisiko ny andraikitra hoe raha nisy fahadisoana zany de za tompona andraikitra fa tsy ny atoko avy toy zay hoe ny atoko avy amiko hafa mihitsy ny lalany am'izao fotoana ary za moa fa tsotrony raha teo Andriamatoa Norbert Lalatsiraona tsy maharitsiko kely le fanontaniana miresaka zany sika androany 7 oktobra 2024 ianao ve zany samy teny androany fa tsy ara-dia intsony amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany tahaka ireo maro anisa zay ny ara-dia taminy fa tsy hita intsony rehefa tonga izao olana politika izao raha za manokana efa 7 taona zay tsy nikarakara raha-mpanjakana intsony rehefa lany président Rajoelina tamin'ny 2018 de efa tsy nanana brotsony tany efa ary tsy nangataka sady efa tsy nanaiky koa hoe anana brotsony tany amin'ny lapa samy hafa eok'izay tamin'ny 2018 voalany izy de efa tsy niverina zany intsony mandraky tiany androany tsy fifandraisana le fifandraisana neo tsy fifandraisana hoe za tsy manopolona aloha tsorony zany aloako tsorony zany foto-kevitra ny tompoko foto-kevitry ny avy anangana fanjakana tandalana anangana fanjakana tsara tatana anangana fanjakana manaja zon'olombelona ary manaja ny demokrasia anangana fanjakana isin'ny fitsanjaram-pahefana tena izy reo foto-kevitra ny joroky rehefa tsy manaraka an'io niza efa niataka zay ny le mahatonga hoe rehefa mialy zay de mienjera amin'ny fanjakana tsy hoe za akory no inona fa zay ny zava-misy tsy fantatro inona mahatonga any zany zay ny zava-misy tsy zany inona faiseur de roi koa tsy za koa no inona mandainga ary ilaza hoe inona fa le olona andeha hilatsaka candidat mandalo aty amiko mangataka tsodrano miresaka de lasa izy après izy lany zay mantsy mahatonga le hoe tompon-dakana famadiana palitao Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana satria raha ny voaresaka teo zao dia mametraka pion ary amin'ny firaisankina mametraka pion aty amin'ny Irmara eo ihany koa nefa fametrahana amin'ny alalan'ireo indépendant izay ny filoha national ny avia amin'izao fotoana izao nyrotsaka tamin'ny alalana indépendant fa tsy tamin'ny alalany antoko avia Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana zay ny antony le fantaniana teo ny fantaniko mahakasika an'ity hoe coup d'état tsy coup d'état ianao efa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana efa filoha-mpanjakana ihany koa mety ahoana ny fijerinao an'izay hoe coup d'état ve sa tsy coup d'état raha ohatra ka irosontsika manko amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana izy ireo de milaza fa tokony hisy an'izay fifampidiniana
eo amin'ireo mpandray anjara ara-politika izay ao anatin'ity famahana ny olana ity na raha tsika niaina ihany koa natrehan'ireo maso ivovahiny miasa somonina eto Madagasikara ny fianianana nataon'ny filoha-mpanjakana ny colonel Randrenirina Mikael Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ho anao coup d'état ve sa tsy coup d'état ary tokony isy ve izay fampihavanana izay mialoha ny rosonany amin'ny famahana ny krizy. Raha isikiliany aloha le teninao hoe miova palitao efa nilaza fa izy hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitro ny avy zany ny ataon'ny mpitondra dia miala zay. Ninona mety tombontsoa azo miala zay. Raha izay ny famadihana palitao tsy maninona. Fa raha izay ndraiky zay satria zay mieritreritra mihitsy hoe zay ny fifanarahana, tsy mifanaja amin'ny fifanarahana dia alohanay miataka. Fa tsy nanala ny ministra nefa na zany na tsy zany ny atoko avy. Ministra anona ve? Ny Ekibontany. Ekibontany ministra roa voalaza teo. Nisy anankiray no lasorona. Ny anankiray zay ny tsy niala tamin'ity raharaha ty, tamin'ity kosa aloha tsy zay ny fipetrany. Tamin'ny ohatra tamin'ny président Ravalomanana tsy zay ny fipetrany. Rehefa niala zay dia niala daholo ministra rehetra. Niala daholo ministra rehetra anisan'izany madame Joanita reny, monsieur Tompokla Jean-Jacques Rabendrina ohatra. Zay ny amin'ny foto-kevitra rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra dia alohanay miataka. Hoe andao tsika hijanona fa tsy maninona zany. Ninina mitranga eo dia miataka zay. Raha izay ny famadihana palitao dia ekenay famadihana palitao zany satria aminay misy foto-kevitra tokony hijoron'ny fanjakana, tsy respektenao zay, tsisy antony hijanonana eo. Zay ny tena marina zay. Ary io na inona za manana zay foto-kevitra zay fa naika navaoroaka tamin'ny asako zay. Ohatran'ny hoe fanjakana tan-dalàna zany. Zany ny anarako ary zany foto-kevitra ijoroako. Efa naika nampisaoty tamin'ny magistrat tamin'izay fotoan'izay. Tsaroako tsara zay raha ohatra ka nataony président Ratsiraka résidence surveillée tany kely vondraka Tompokla Monjajonona dia tsy navelan'ny président Ratsiraka na ny fitondrana tamin'izany fotoana zany mitsidika azy ny avokany hoe hiaro azy, hiaro ny président Monjajonona, tsy navelany. Dia nitory ny avokany hoe tsy ara-dalàna io fa ahoana ny droit de la défense. Tsy nananja ny droit de la défense. Za nindraikitra tamin'izany commissaire de la loi tao amin'ny fitsarana tampony. Matoa natao hoe commissaire de la loi dia hiaro ny lalàna zany. Hiaro ny foto-kevitra misy ao anaty lalàm-pandroana sy ny lalàna velona rehetra. Dia tadidiko tsara tamin'izay fa ny fehiteny nataoko nandritry ny fotoam-pitsarana dia tsy ara-dalàna ataon'ny fanjakana fa foana ilay didy hoe tsy mahazo mitsidika ny Monjajonona ny avokany. Fa lazaiko eo aminareo fa naika voaroaka tamin'izay hoe ahoana zany conclusion-nao zany totra mifanaraka amin'ny fanjakana zay commissaire de la loi ny anarako tompoko. Fa tsy ohatra ny avocat général rehetra. Commissaire de la loi donc miaro ny lalàna, io ny everiko fa lalàna dia ataonay io. Natsoina tany tany an-trano ministra mihitsy hoe tokony hifanazava amin'ny président Ratsiraka ianao fa ahoana hoe vonona mihitsy ny hifanazava aminy. Dia rehefa ny telefona izy dia nazavaiko araka izany dia tena tsy ara-dalàna nataonareo. Fa tsy maintsy misy droit de la défense. Migadra ilay olona atao hoe migadra izy zany fa migadra io moa ilay résidence surveillée tamin'ny fotoan'andro e. Noho izany manana zo izy hiaro tena. Ka nahoana tsy avelanao miona amin'ny avokany. Rehefa nazavaina ohatran'izany izy dia nanaiky président Ratsiraka eny ary fa tsy maninona zany fa zay zany izy. Nivoaka ny didim-pitsarana, resy ny fanjakana. Ka io foto-kevitra amiko io tena foto-kevitra amiko io, foto-kevitra tan-dalàna io indrindra. Dia foto-kevitra io ka rehefa tsy mety dia miala tsiny tena ilana tsiny fa tsisy hevitra zany. Lasaina hoe foto-kevitra sy le hoe coup d'état sa tsy coup d'état ihany koa ny zava-nitranga teo. Coup d'état zany anie misy action militaire matetika. Nisy fanafihana lapa-panjakana ve? Mono nisy ve? Narivo ve tsika hoe nisy nanafika ny lapa-panjakana? Azadiny fa tamin'ny 2009 nisy fanafihana lapa-panjakana. Nisy nitifitra ny rokety ny lapa-panjakana ny avoloa. Fa nisy fanafihana lapa-panjakana ve?
na Ambohitsirotra na Iavoloha nisy fanafihana ve ny fonenan'ny ministra na ny fonenan'ny président de république. Farafarasany aloha zay raha zay fotsiny aloha. Le action nataon'ny miaramila ne fierovana ny vahoaka. Fierovana ny vahoaka nataony fa tsy hoe andeo raisitsika ty fanjakana ty fa ny vahoaka mitako hoe miala ny président de république. Vahoaka ny lazan'izay fa rehefa tsy nety moa de lasa ny président de république de nanao constat ny haute cour constitutionnelle. Zay ny problème eto mitranga hoe raha tsy nisy ny décision ny haute cour constitutionnelle numéro 10 tamin'ny 14 octobre 2024 mety sahirana antsika fa mety sanctionné antsika. Fa io misy décision io haute cour constitutionnelle. Ary ny haute cour constitutionnelle ny décision ny haute cour constitutionnelle araky ny 9/7 ny lalam-pandrenana de tsy maintsy motivé d'abord. Misy le motif, misy ny antonatony zany ny fanazavana azy. Faharoa, tsisy fitoriana azo atao aminy. Fa tsisy fitoriana azo atao afaka hoe andeha hitoriana io. Fa foana io fa tsy ara-dalàna na hoe tsy mety io. Fa tonga de hoe tsisy recours azo atao, tsisy fitoriana azo atao aminy. Ary fahatelo farany, ny décision haute cour constitutionnelle ampiarina amin'ny rehetrarehetra, miatra amin'ny rehetrarehetra, indrindra fa ny autorité administrative et juridictionnelle sy ny pouvoir public rehetra. Zay ny fondement ny fitondrana io zao. Soa ihany fa nisy an'izay raha ohatra ka amin'ny lafin'izay resak'izay. Fa raha tsy nisy an'izay, mety sahirana ihany tsika. Mety sahirana ihany Madagasikara. Fantanina ihany koa mantsy ao anatin'izay hoe nambaranao teo ihany hoe ny vahoaka no nitarika ilay hetsika voalohany, ny tanora indrindra no tena nitarika ny hetsika ho an'ny manerana Madagasikara fa tsy ny teto Antananarivo samirery ihany ilay hoe fandraisan'ny miaramila sy ny hoe nanomeza ny RCC ny fahefana ho an'ny ireo miaramila ahoana ny ahafahana manazava an'izay ihany koa. Raha ny marina anie raha ny marina anie ny fanapahan-kevitry ny haute cour constitutionnelle tsy azo edika-hevitra. Azonao zany tsy te adevitra an'izany akory za président ny haute cour constitutionnelle taloha de tsy te adevitra amin'izay akory fa zay ny tapany. De samy mandray izay tandrifiny azy zany. Mety ilaza angamba antsika fa ahoana zany mety arbitraire zany, zay ny tapany. Ary tsika ihany mampiasa le fiteneny hoe ina moa izy teo didim-pitsarana na fanapahana tsy azo valozana. De tsy azo valozana io. De tsy hanao commentaire raha ohatra ka hanao commentaire an'io. Fa voalazana eo voalazana eo hoe na tiana na tsy tiana voalazana eo hoe satria zao dia tia solotenan'ny miaramila dia ny mena azy. Zany hoe aminao zany tsy ilaina tsony ilay recommandation ny communauté internationale hoe tokony hisy ny fifampiresahana eo amin'ny ankilany sy ny andaniny. Adidiny communauté internationale no miezaka mampiavana na mifampidinika. Zay ny andraikin'izay fantatro zany ary nataony zany tamin'ny fotoana rehetra. Fa ny problème dia zao hoe izy milaza zao de fa ary eo raisiko le teninao hoe mpahavariana ihany hoe tonga tao amin'ny HCC daholo ny ambassadeur rehetra. Inona no ataonao raha ohatra ka tsy ekeny. Raha tadidinareo angamba tamin'ny 2009 ne nisy fotoana tsy nalatrika ny 26 juin raha tsy diso fa ny ambassadeur tsisy tonga izy naray aza. Fa ahoana izy tonga tamin'ity zay reto tonga daholo zay reto. Ny condamné ne zao hatramin'izao dia ny Union africaine sy ny Nations Unies ihany. Sadeka mbola ilaza hoe andinika aloha zay dia mission ataony amin'izao fotoana izao zay tarihiny Ramatoa Joyce Banda zay raha tsy diso zay président ny Malawi taloha hoe hijery ny hoe manahoana inona ny zavatra nitranga marina. Manantena fa efa vonona amin'izany ny fitondrana ankehitriny izao ny zavatra nitranga marina. Satria izany moa no natao tamin'ny fotoana andro rehetra.
rehefa mandeha anao tsy maintsy hoe hanao négociation tsy hoe zao ny zava-marina mihitsy. Anisan'ny manahirana mantsy miresaka aminareo mpahay lalàna eto iny Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana satria ty lalàna ty roitinareo amin'izay itiavanareo anazy. Androany nareo milaza fa tsy azo ivalozana ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana. Ny raha ny aina sy nafantatra tsara ihany koa ny zava-nitranga tamin'ny taona roa roa arivo fa nisy ny fianianana indroa taona natao tamin'izany fotoana izany a nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay nataoko hoe manahirana miresaka aminareo mpahay lalàna ty fa zay itiavanareo sy andritanareo anazy no hitondrana anazy. Ny fanontaniana mipetraka teo tsy inona hoe ny colonel ny filoha colonel Mikael Randrenirina efa nilaza fa tsy azo eritreretina ny iverenana ny filoha teo aloha ho Andry Rajoelina eto Madagasikara. Ho anao zay efa manana traikefa eo amin'izay fandaminana ny crise politika na teto Madagasikara na tany amin'ireo firenena zay nandefasana, irakanao izay mbola azo eritreretina ve izay sady efa io no hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao? Za aloha raha ny fandinihiko sy izay expérience hitako sarotra ny eritreretan'izany hoe fiverenana zany. Aloha tena tsorony zany a raha ny expérience hita raha ny expérience hita eran'izao tontolo zao. Maka ohatra fotsiny a ny Sadiran tamin'ny fotoan'andro naongany olona tsy tafaverina intsony a. Niverina tany amin'ny Iran ve? Tsy tafaverina intsony nefa zany nanana fahefana be zany hitako tsara tamin'ny fotoan'andro zany tamin'izany ary tany amin'ny palais iny mihitsy. Tamin'izany mbola tanora kely aloha. Fa zavatra nanana fahefana zany Sadiran zany, empereur anie zany. Dia nanana fahefany, niongana, tsy tafaverina intsony. Fa vao teo zao akaiky teo Syrie. Niongana, fa nga tafaverina intsony. Ianao hoe mbola nahita filoham-panjakana hoe niongana dia tafaverina. Za aloha tsy mahalala, mety misy mety diso aho. Fa mbola tsy nahita aloha indrindra tany Afrika aloha mbola tsy nahita Gbagbo ngamba ny anisan'ny hoe condamné de rehefa condamné dia miverina. Io anie tena miankina amin'ilay hoe circonstance fitrangan-javatra hoe fa raha ohatra ka hoe dinihana ary ny problemanao koa tandremo raha miverina ianao a inona mety miandry ianao a. Zay koa tsy maintsy eritreretina hoe inona miandry ianao raha miverina ianao. Ho afamaina fotsiny amin'izao hoe ianao sa hisy fitoriana samy hafa hoe hipetraka aminao. Zay ny risque zay a. Fa io rehefa tena manapa-kevitra, zay lazaiko hoe sarotra hoe mbola tsy nahita aho hoe filoham-panjakana dia miverina soamantsara. Io ary fa hiverina. Président Ratsiraka. Zany namerina président Ratsiraka tamin'ny taona 1977 zay hoe hisy fifidianana présidentielle hiverina ianao dia miverina fa tsisy olana amiko zany. Fa Ratsiraka tsy nisany verina raha mbola tsy raha mbola président zafiny teo. Tsy samy verina. Sarotra anie za miverina zany hoe ary ianao tsy niterena nandeha. Raha ohatra ka nisy hoe attaque-na palais d'État dia hoe eny ary. Fa ny analysiko na tianao na tsy tianao tsy analyse hoe mikasika Angy Rajoelina rery fa zavatra zava-misy, zavatra iainan'izao tontolo zao. Fa tsisy tafaverina amin'ny toerana zany hoe filoham-panjakana miongana dia lasa nitsoaka. Lasa nandeha. Atao hoe nandeha zany raha ohatra ny président Rajoelina hoe nanao mission izy. Bon. Fa eken'le tonga ny haute cour dia milaza hoe abandon de poste, abandon de pouvoir. Inona lazainao? Ary misy ary tsy eto toerana le olona. Sarotra anie zany, sarotra anie miady hevitra amin'izany satria hoe nandeko. Ka zay le problème tsy hoe sanatria hoe fiarovana n'inona fa ozy hoe misy an'io fanapahan-kevitry ny haute cour io. Azo dikevitra raha ohatra ka tiany dikevitra kanefa ozy hoe hiady hevitra amin'inona moa zany ianao. Satria le fanapahan-kevitra tsisy azo hitoriana azy hoe tsy ara-dalàna io na ara-dalàna io. Tonga dia hoe miatra amin'ny rehetrarehetra io. Tsy hitanao zay lalana zany hoe makaiza moa zany zao. Dia angataka interprétation anao, angataka an'itsy ianao, angataka an'itsy ianao. Afaka tsy mamaly fotsiny izy.
ny anangamany Andriamatoa Filoha mba fanontaniako somary iverina kely mihitsy ao anatin'ilay zava-misy zany teto amin'ny firenena hoe nandeha ny tolona anisan'ny ny atombohan'izay moa ny 20 septambra ny alakamisy 20 septambra 2024 ny fanontaniako satria ianareo avy amin'ny antoko avia sy ireo mpiaradia aminao ihany koa efa nanamafy zany tao anatin'izay hoe efa antaonany maromaro no efa nahatsikaritra n'izay ilay ataontsika hoe mety tsy fihetezana tao anatiny fitondrana Andriamatoa ny Filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ny fanontaniako ny famakafakanao no angatahako ao anatin'izany hoe inona no everina mety hoe erreur n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany nahatonga an'izao fialany eto amin'ny fionganany eto amin'ny fitantanana ny firenena izao inona raha izay erreur zay fa mety nanapo ihany koa ve izy raha ny fijerinao anazy sy ny fahalalanao an'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe ho tonga amin'izao toe-java-misy iainan'izao. Efa ela ihany zay mba nanaovako analyse politique zay ela hatramin'ny taona 2017 na raha alohan zany azy fa na tianao na tsy tianao tsapatsapa ny rehefa hoe ho ratsy ty raha ty dia miala ny atoko avy tsy miala ny atoko avy fa ianao matsapatsapa hoe matoa ratsiratsy le izy matoa hoe tsapatsapanao hoe ratsiratsy satria tsy manaraka amin'ny foto-kevitry ny avy marihiko foana zay tsy manaraka ianao ny foto-kevitry ny avy fa raha manaraka ny foto-kevitry ny avy ianao tsy hanana problema dia eo ny avy tsy maintsy makafaha-kevitra hoe nisy fotoana tamin'ity ny safidy ny angina tamin'ity ny safidy oa dia nangina nandritry ny 7 taona na nandritry ny 3 taona andeo hoe 3 taona tamin'ny mandaha faharoa ty fa izany tsy nanakana koa hoe nisy action nataony nisy action nitranga mialatsiny fa mety hafahafa famalitry le fahataniana hoe inona ny action nitranga ny zanako faralany nanao candidat présidentiel tamin'ny 2023 sanjoro hoe zahay joro dada fa tsy mety tsony ty fandehan-davatra ty ady hevitra be ny anay mianaka eo letsy tsy maharisy an'io ny elahy aloha tsorony zany manana an'ireo elahy inona no anana an'lahy lany fotsiny very fotsiny volan'ny la caution an'lahy 900 tapitrisa ariary elahy tsy manana fanifany hélicoptère koa kina no ataon'lahy eo tsy rary no izy fa tsy tatiko mihitsy mahita ny vahoaka malagasy mahatro ohatran'io dia nanao izy nisy le collectif moa dia tsy manao ndraiky collectif fa dia samy tsy manao dia tsy afaka nanao moa zany fa dia nanao ihany tao anaty listy ihany zany sy ny karazany fa nanao izy na tiana na tsy tiana fijoroana zany fijoroana zany hoe anao matoa anao samby latsaka candidat contre président Rajoelina ça veut dire ane zany fa efa mazava ane zany raha tsy mikopy an'izany ndraitraritra hoe fa inona ary inona ilay erreur n'Andriamatoa Andry Rajoelina ka tonga amin'izao fionganana izao za tsy tsara ny Rajoelina manokana fa ny manodidina azy ny tsaraiko ianao amin'ny fitondrana ianao indray mandrangitra ny olona maka ohatra mazava ny voalazany lalam-pandrenana mazava mandaa roa ihany no azo atao io disposition io fepetra io andininy io tsy azo ovana ny fepitaona hitanao na 5 taona ary tsy azo ovana ny isany voalaza amin'ny andininy faharoa-mbinipolo amby zato ny lalam-pandrenana zany nefa ninona ny ataon'ny mpomban'ika Rajoelina président Rajoelina tokony anao 3e mandat anao tokony anao 5e mandat anao na 10e mandat ary dia ahoana ny fiheveranao an'le olona zany le vahoaka ny fidin'le constitution tena zavatra manana iny zany ohatran'ny fiatsinana zany ohatrany hoe tsy raharahanay io azonao zay le tsy fanjakana tsy tandalana hoe tsy raharahanay io fa dia zay anao 3e mandat anao zany exemple anankiray raisiko zany exemple anankiray le akaikikaiky zany miaramila ny vahoaka tsy maharesy miaramila lasa saina ianao za efa 2002 niaraka tamin'ny Kiara Valomanana ary efa nitarika vahoaka teny amin'ny 13 mai
efa nahazo grenade lacrymogène aho aho. Hoe tsy maharesy vahoaka. Ny expérience any ainako hoe dia maharesy vahoaka, maharesy miaramila ny vahoaka. Dia isahilazy hoe tsy maharesy miaramila ny vahoaka teo amin'ny 2025, 2024. Fiantsinana izy zany. Dia tsy gaga ianao raha ohatra ka nefa rahan'ny olona hoe testa nefa rahan'ny olona fa mihevy tena ho iza marina reo zany. Ka io angamba nianatra ho an'ny ho avy io. Aza manao fiantsina amin'ny vahoaka zany rehefa eo am-pitantananao fitondrana manana fahendrena. Aza miatsy vahoaka. Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana, irosoantsika kely ny amin'izay famahana ny krisy mety ho avy ny firenena izay satria araka ny hita dia miverina eto Madagasikara ireo antsoina hoe exilé politika amin'izao fotoana izao izay nanana raharaha teny anivon'ny fitsarana mety hoe nanaovana dossier moa tamin'izany fotoana izany na mety asany mety raharaha ara-pitsarana ho azy ireo. Ao anatin'izay fotoana izay koa nefa dia betsaka ihany koa ny nanala n'le cravaty orange izay nindraindraina teo aloha ary dia lasa miaraka amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao mba tsy irazana hoe ireo mpamadika palitao sahady ao amin'izany hoe mijaby train moa ny ilazana anazy sy opportuniste ihany koa ny andeha ilazantsika anazy mahakasika ny fifidianana Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana satria raha ny lalam-panorenana izay resahanao teo tokony hanatanteraka an'izay fifidianana izay tsika raha teo ao anatina 90 andro. Manahoana ny mety ahitana vahaolana mahakasika an'izay fifidianana izay ho tanteraka ve izay fifidianana ao anatin'ny 90 andro izay ary mialohan'izay hoe tokony hisina atao hoe assise nationale na conférence nationale izay ilazana anazy andraisan'ireo rehetra nandray anjara atao anatin'ny tolona izay mba tsy hisy an'izay hoe frustré rehefa avy eo satria ry zareo nidina teny akanja dia lasa tsy hanona fa lasa ry zareo mpanao politika indray noa miditra ao anatin'izay gouvernemanta sy ireo toerana rehetra ho zaraina ao anatin'izy ity. Le hoe 90 andro aloha nanaovana ny fifidianana, za efa nanao an'izany tamin'ny 1997 rehefa nanao empêchement ny haute cour constitutionnelle dia voalazana lampandrenana fa tsy maintsy manao fifidianana ao anatin'ny 90 andro na 90 andro farafahaela indrindra. Fa mbola tsy nisy CENI tamin'izany fotoana izany fa zao na ny CENI na ny HCC anisan'ny voakirana mafy pomba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Ministère-ny intérieur ihany tamin'izay no nikarakara ny fifidianana fa vitanay nanao ny fifidianana tao anatin'ny enim-bolana premier tour et deuxième tour vitanay nanao fifidianana na tonga ny président Ratsiraka tafaverina d'ailleurs vitanay tamin'izany. Amin'izao mety ho hafa ny fipetraky ny raharaha satria CENI contesté ny olona, tsy eken'ny olona. Noho izany tsy maintsy mamorona CENI zany ianao. Raha mbola tazonina CENI, nisy sasany moa milaza hoe andao hiverina amin'ny intérieur fa tsy fantany ny fahoriana tamin'ny intérieur zany, fa zany hoe tsy fantatra moa fa samy manana ny heviny moa fa CENI tokony atao hoe indépendant tanteraka dia zay fotsiny angamba tokony ho angatahana. Dia ny fanendrenan'ny membre angamba tokony ho jerena hoe tsy tokony ohatra ny intsonina tonga fa tokony zavatra hafa ny eritreretiny. Fa io ma tsy manahirana amintsika gasy ma tsy zao rehefa ohatra ianao ka tendren'le olona. Rehefa tendren'le olona ianao dia tsy tsatsony manohitra an'le zavatra ataon'le olona. Ary zay mampalelo amintsika sarotra mandainga. Ary ity exemple iray raisiko aminareo anankiroa koa raisiko aminareo. Tamin'ny androko tamin'izaho filoham-panjakana no natsangana ny commission nationale pour les droits de l'homme, CNDH. Zay tokony hiaro ny fizakana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ary ny recommandation ny Nations Unies natonga an'izay nanaovana an'izay. Ny tena koa efa tany amin'ny commission des droits de l'homme tamin'ny fotoana andro tany Genève, tsy olo tena Madagasikara tany dia hoe tokony atao dia natao napetraka le izy. Zay ny anankiray. Dia io ny problema tamin'ilay izy zany dia zay misy tenden'ny fanjakana, misy olona tenden'ny fanjakana ao anatiny eo. Natsangana tamin'ity lalam-pandroenana ity, fa efatra 4e République, ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie, des droits de l'homme et de la démocratie. Natsangana koa iny fa tenden'ny fanjakana koa ny sasany io ny ankamaroany eo koa. Fa dia manontany ianareo mba renareo hoe ny feon'izany CNDH zany na ny HCDD zany tamin'izao tolona izao. Nefa ny zon'olombelona, liberté d'expression no mise en jeu.
zay ny problème fa raha ohatra angamba ka mbantsangany reo mba nety nisy fivana aloha ihany angambany igny e fa tsisy santsangany reo satria zay ny problème atsika gaso mialatsiny raha miteny zany ohatrany hoe rehefa tendreny le olona ianao de ohatrany hoe tsy afaka anohitra mihitsy tsy afaka hiteny mihitsy fa de hoe ka nitendreny ako de mangina daholo ka zay problème zay tokony tsika moa milaza foana hoe ny rafitra ny tokony ovana fa na ovanao tahaka n'inona ary ny rafitra nefa ny olona ao anatiny tsy vonona hanaja ny rafitra nanavitra ny fitsipika de ny teo ihany verina. Aminao zany inona ny vahaolana tokony hirosoantsika foiezaka amin'izao fotoan'izao? Le zany tena marina raha ny eritreritro tokony isy feuille de route atao hoe zao ny programme atsika. Iza nandrafitra zany anazy? tokony isana an'izay. Tokony raha ny marina le tokony andeha zany zao le assise nationale na le concertation nationale io zao ny tokony maika angambany de mety maritra azy raha tsy mamaritra de tokony fitondrana mamaritra azy ny fitondrana no fa naka engagement hoe andeha hanao ny zavatra refondation ny fitondrana mazava mihitsy azy hoe refondation de fa tokony zay zany izy ka na izy manao azy avy hatrany mihitsy hoe ty ary ny programme atsika de samy mahita daholo zany hoe voahaja ve le programme sa tsy le feuille de route zany feuille de route moa filaza azy fa atao tsorona hoe programme anasa hoe ty no ataotsika rety no ataotsika amin'ny volana octobre tsika zao amin'ny volana novembre de zao no atao amin'ny volana décembre zao no atao amin'ny volana any zao no atao zao no atao zao no atao zao no atao tokony hazava zay ho an'ny rehetra mba lalany rehetra hoe respecté hoe le programme sa tsy fa raha tsy zany tsika de very koa ka very daholo ny rehetrarehetra ny raha tsy zany fa tena lany andro hoe tsika raha tsy zany fa tokony hoe tena mazava tsara mihitsy hoe zao zany tokony fandehan'le programme rehetra zao no anaovana azy ny assise nationale ve atao rovina sy ny karazany rehetrarehetra ny loi sur momba ny CENI ve rovina no atao ny ACC ahoana ny anaovana azy ny Sénat moa mety hoe ahoana Sénat ve mbola eo ihany satria efa tokony hijanona Sénat amin'ny volana janvier fa tapitra ny mandat de tokony mijanona ho azy zany ary everika hoe mety tsy renovelena fotsiny mandat de vita ho azy anie zany ka zany rehetrarehetra zany tokony mazava amin'ny rehetrarehetra ny hoe zao no ataotsika mba tsy raha pity raha afaka pity fanometsiny hoe fa izany ty ataotsika ty zay ny problème raha ny marina Andriamato Norbert Laratsiro mialatsiny manapaka ny teninao satria somary miverina kely mihitsy ao anatin'izay mametraka tondrozotra ho ianao fa ny ataontsika hoe ny foto-kevitra raha zay ny afaka ilazana anazy hoe ny atombohany zao tolona zao hoe tokony isinny zay le fanovana rafitra eto amin'ny firenena zay ny teny ihany koa ianao teo fa hoe ny olona no tena olana zany raha hoaniny ato Madagasikara ka ilay fanovana rafitra ilay hoe refondation mihitsy ve zany amin'izao fotoana zao tena azo iverina tanterahana sy azo atao eto Madagasikara. Ahoana ny afahamana tsy mandaa ny fanovana rafitra zay rafitra tokony ovana ohatra ny lazaiko teo hoe na ny fanendrena ny olona anaty rafitra fotsiny ary de fa rafitra zany ahoana ny anendrenandreo olondreo azonao le izy donc tsy mandaa mihitsy any hoe fanovana rafitra fo izy hoe ny olona koa tokony angambany ny asa tsy fantatra angambany tokony asiana efa misy moa zany kanefa misy tsy manaraka fa tokony isy angambany code de bonne conduite mpitondra fanjakana mihitsy angambany apetraka eto Madagasikara hoe reto aby ny tsy tokony atao reto aby ny azo atao reto ny tsy tokony atao fa raha tsy zany tsika de lele tsy makalesina mihitsy anie tsika fa miverimberina foana tsy manaja ny zon'olombelona corruption sy ny karazany rehetrarehetra de miverina foana zay rehetrarehetra zay ko ia hoe zay zavatra mety ahatsara rehetrarehetra re ninona mety mahatsara ny fitantanana ny raharam-panjakana de tokony atao daholo fa tsy hoe ty ihany na ity ihany na ity ihany inona ny zavatra tokony atao rehetra ary zany hoe tokony isin'ny assise nationale ny problème koa misy foana ny assise nationale nefany dia ndraindray mandeha am'izay laony ndraindray tsy mandeha am'izay laony fizarana Ndraindray tsy hitany vokany ihany koa rehefa misy ireny assise nationale nationale indrindra ihany koa mety tena andrandrain'ireo le mpanao politika maro sy mpamadika palitao moa zany araka ny filaza azy. Zay moa mahasamy hafa mpanao politika hafa angamba mazava tsy mieritreritra n'izany intsony mihitsy efa oka zay aloha tena mazava ny resaka fa marina ny lazainao madame Miora hoe tsy hita zay vokany indraindray atao daholo ty forum mananatrika amin'ny forum national manarika concertation nationale tamin'ny fotoan'andro
fa rehefa vita nanatrika ny teny vato tamin'ny après 2009 fa rehefa vita zay tsy hitanao le fandeha ka io mety fahitako an'io ndraiky io indraindray le olona voatendry anatanteraka azy tsy resy lahatra am'le zavatra voalazo io zay ny problema na tsy nanatrika akory tsy niparticiper akory am'le zavatra fa de tonga ho azy hoe ianona ny tenena ministra nefany tsy fantany akory hoe zao ny fandeha izy mbola tsaroky eny tenyle ministra anankiray zay tamin'ny fotoanandro tany amin'ny taona 2 rehefa nanao fifidianana 7 rehefa natao ny programan'ny président Tsiranana zany ny filohan'ny komity nanao an'le programa tamin'izany fotoanandro de natao le programa miaraka tamina technicienne samy hafa moa zany de tamin'izany nilaza ny pasteur Andriamanjata hoe ekena KFM 80% programme fa mety io de nomena ministra anankiray zay nilena mpanao politika anankiray zay teo maso teo mihitsy de nomena azy hoe ty le programa de nivakiny izy nefany fantatry fa mitady teo ministra fantatry zany satria efa ministra izy ary te mbola hiverina ina lazainy zao ve ho tanteraka ry zalahy tena kivy tam'izay hoe le olona natanteraka le izy de tsy resy lahatra akory nefa izy manaiky atao ministra ary lasa ministra moa izy fa rehefa aveo de tsy zavatra nytoy le izy fa marina lazainy hoe tsy koa hoe io natina na tsy tiana misy fandresen-dahatra misy faresen-dahatra mihitsy zany man'le olona natanteraka hoe zao marina ny tena tokony ho izy fa tsy hoe lazaina fotsiny hoe atao tsy ataotsy nefa rehefa aveo tsisy manatanteraka fa de eny io ary fa zao ny tao amin'ny forum national zao ny tary amin'ny concertation nationale zao ndray ny eo amin'ny assise nationale le sanatry ny vava de tena lany andro tsika am'izay fotoan'izay firy moa zay assise nationale conférence nationale natao teto zay Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fa verina ihany tiany crise amin'ity taona 2024 ity miresaka ianao code de bonne conduite ho an'ireo mpanao politika sy ireo mpitondra firy ihany koa zay sonina atao teto Madagasikara izay fa atao hoe samy mamaly anga hoe iza ny nanaraka an'izany sonina taony sy ny ireo fampanantenana nataony ho an'ny vahoaka izay ny fantaniko Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana satria mba tsy hiverenan'izay crise zay sy ho famahana an'izao crise misy eto Madagasikara izao ahoana ny mahakasika ny hoe tsy isiny izay impunité izay tsony eto Madagasikara mba ametrahana ny hoe balise marina mba tsy isiny izay mibirioka zay ireo mpanao politika na ireo mpandraraha izay mety ho akaika ny fitondrana mifandimby eo balise eny mety sarotra io ny balise tsy misy afa-tsy ny ranomarina ny fitsarana ihany ny tena balise fa ny problema nefa de zao président république ny ministre ny président ny androm-panjakana filohan'ny androm-panjakana haute cour de justice petraka ane le haute cour de justice misy foana manao serment foana ry zalahy fa tsisy mivoaka dossier de mametra-panontaniana zany ny tena nefa rany zay zao le resaka rafitra hoe mametra-panontaniana tena mbola ilaina ve ty haute cour de justice sa tsy satria tsisy zavatra mivoaka tena tsy maty manoty ka mbola ilaina aveo sa tsy fanontaniana tokony apetraka zany amin'ny rehetrarehetra ary tokony valy mazava hoe mbola misy na tsy asina tsony na hoe misy fa zao no hitondrana azy fa zao hoe mandana amin'ny assemblée nationale de tsy mivoaka ny dossier de zaika de zao de any zany rafitra tokony ho dinihina daholo zany rehetrarehetra zany rehefa anao ihany zany satria ny problema koa raha ohatra koa avelanao ny olona hitory mpitondra fanjakana any amin'ny fitsarana tsotra hoe zay aleny any eleny mety misy hosahirana foana angambany fa nefa moa zany safidy koa zany apetraky ny vahoaka ary raha safidy zay raha izay no sanatry hoe tsy isin'ny corruption raha izay no ampahendry ny mpitondra fanjakana de tokony hirofona angamba nefa fahitako azy rehefa ilainy zany raha izay ny atsara zavatra ho zay ny tokony hodinitsika zany hoe inona mety mahatsara zavatra indrindra ary tokony apetraka zay ny tokony anaovana azy fantaniana ray ngamba na roa sisa izy mirahalahy satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana tato anatin'ity fandarana manokana ity ho anao zany Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana efa nandalo vanim-potoana maro ianao teto amin'ny firenena inona no hitanao hoe
tokony ho afatra ho atsipinao amin'ny filohampanjakana ny colonel Randrenirina Mikael amin'izao atao hoe famahana ny olana sy refondation izay tanterahana eto Madagasikara izao. Raha ohatra ka hoe farazavana roa ngamba no ataoko eo mihitsy aloha ny toetra hitondrana le fanjakany. Raha misy azoko lazaina aminy sahako moa milaza azy satria atao hoe zoky ray aman-dreny ahy. Toy izay hoe manana fanetretena ary manana fahendrena. Zay ny anankiray. Faharoa, ataovy mazava tsara ny programa anasanao. Ety ary. Tianao tanterahako. Ary aza miala amin'iny fa raha ohatra, aza miala amin'iny hoe sanatria ohatrany hoe manao promesy tsy voatany. Fa dinio tsara hoe zao no atao, zao no ataontsika, zao no ataontsika, zao no ataontsika, zao no ataontsika. Dia tanterao arak'izay. Fa le malagasy angambany efa mba ela ihany izay mba nanjavatra izay kanefa mbola sahirany ihany mandrakity ny androany. Ka misy zavatra tokony ataonao zany rehefa tena hoe le fanetretena ilaina. Satria le fisehosehoana be loatra fantatra fa tsy dia teny gasy loatra. Na tamin'izy marina fa président Tsiranana angambany atao hoe tsy dia tena hoe tsy nanana hoe niveau avo be tahaka n'inona satria izy instituteur mpampianatra izy kanefa raha nisy président zany izy nisan'ny hoe atao hoe tsy mba nanana tsy nisehoseho loatra aloha tsorona zany. Tsy nisehoseho fa dia tena manao ny asany izy dia rehefa ilaina tonga izy zay vao antsoina izy zay vao anona. Zay le fandehan'ilay izy. Ny fahendrena moa dia mazava ho azy. Fa na inona raha tsy mazava dia eny dia fomba fitegnitry moa fomba fitegnitry ty fa miala tsiny raha hiteny azy hoe mety teny anina hoe aza mitamatama rehefa hanao zavatra. Rehefa hanao dia ataovy. Fa aza mitamatama hoe eo dia eo dia eo dia eo tsy hita be ihany fa rehefa hanao dia tena tonga dia atao hoe ty no atao dia lasitsika, ty no atao dia lasitsika, ty no atao dia lasitsika fa tsy miandry ela fa manjary manahirana manjary adino izy. Ny angamba ny fanontaniako farany satria anisan'ny zavatra andrasana ihany koa zany ny dingana manaraka tao aoriana ny fianianana izay nataony ny filoham-panjakana vaovao iny ny makasika ny hoe fandrafetana ny gouvernemanta vaovao ao anatin'izay. Ataoko fanontaniana tsotra mihitsy ilay izy Andriamatoa Norbert Lalana raha tsy raha olana aminao tokony ohatrany ahoana no izay firafitry ny gouvernemanta izay amin'izao fotoana izao ihany koa mantsy raha ny zava-misy dia maro no ataontsika hoe fa mitady an'izay toerana ny prime ministre sy andrafitra ny gouvernemanta izay inona no azonao ambara ihany koa manoloana an'izay. Angamba no toy kely le fanontaniana madame Miora teo hoe angamba ny everika fa ananany Randrenirina daholo ny zavatra nolazaiko teo satria araky ny fantatra hoe mpiandry izy. Ka izay mampiandry azy zay angamba raha ohatra ka tena zay ny velomany sy iainany tonga dia mandeha ho azy zany resaka rehetrarehetra zany. Azonao tonga dia mandeha ho azy. Fa raha sanatry ny vavako hoe mpiandry nefa tsy hampiatra an'izany dia manontany tena hoe izy ihany zany no hampiatra an'izany rehetrarehetra zany. Verina fanontanianao hoe iza ahoana. Io raha azo atao raha mba eritreritriny dia hoe farafaratsiny tokony mba hifanarahana arak'izay azo atao ny gouvernemanta izay mipetraka eo. Resaka prime ministre ianao raha ny hevitro manokana mazava ho azy zany tokony hifanarahana arak'izay azo atao tsy hoe mety tsy ndrehetra ny tovy hevitra amin'ny olona anankiray fa mba farafaratsiny mba mifanaraka hoe mety io. Azonareo mba mety io zany mba tsy siny hoe tonga dia vao mipetraka le prime ministre dia hoe io ve mba tsy siny izay fanontaniana izay dia tokony mba hifanarahany rehetrarehetra ny akamaroany atao hoe tsy ndrehetra moa fa sarotra ny laza hoe ndrehetra fa atao hoe ireo le olona samihafa parti politika ny tanora ny fikambanana tanora samihafa misy eto misy manomboka amin'ny BDB moa izy ny syndicat mba fanontaniana anao petraka aminy hoe ahoana dia mba milaza izy hoe mba misy critère zany tokony mba harosiny. Ka raha momba an'izay le hoe prime ministre zao ny eritreretika zavatra roa ny eritreretika hoe na tanora manana traikefa misy anie tanora manana traikefa tiako lazaina tanora eo amin'ny 5 amby 3 taona 4 taona eo
manana traikefa amin'ny raha-mpanjakana. Tena efa zada raha fa tsy olona mbola hoe hianatrasa fa tonga de efa zada raha hoe tonga de reto. Olona mahalala zany io fiainan'ny fanjakana io e. Eo ny fiainany amin'ny fanjakana io. Zay ny anankiray. Tanora, satria ny tanora moa nitarika azy amin'izay ngamba mba tsapan'le tanorako hoe tena ao anatin'izay fa tsy velany akory. Raha ohatra ka tsy mahita le tanora manana traikefa, manana traikefa ho a. Raha ohatra ka tsy mahita le tanora manana traikefa, dia ray aman-dreny zay mety ampivondrona malagasy rehetra, hampiray azy rehetra noho ny fahendreny. Zay ngamba tokony atao hoe io no atao hoe io indray ny Prime Ministre, zay ny fieritreretako azy tokony atao. Fa zay koa tsy maintsy misy koa ny consensus ny samy hafa hoe io ary zany mety io e. Mety io fa raha zany manahirana koa raha vao tsy maintsy ilany zany mety contestation mety mitranga raha vao nommé le Prime Ministre. Teodoro Berlala Ratsirona na fantaniko farany akondra mba miora raha ohatra ka isy izay fanovana ny lalam-panorenana ary rosonany amin'izay repoblika fahadimizay ianao ve mbola manolo-tanana amin'ny fanoratana an'izany na raha ohatra ka manome sosikevitra ianao ho an'ny antoko avy izay ambaranao moa fa ianao tsy ao anatin'ny tsony, inona no mety sosikevitra ho nentinao anazy? Raha hoe mangataka tolo-tanana, sarotra ny andala tolo-tanana raha ohatra ka mangataka izy. Za tsy raha izaha fotsiny hoe andehanao dia efa tsorika fa tsy hainao tsony fa izy fa betsaka izay natao zay. Ary ndraindray manahirana moa ndraindray ohatra tamin'ny mahatsiaro an'izany tamin'ny constitution voalohan'ny 3e république, république fahatelo. Zavatra tapaka tany amin'ny concertation nationale no terena hoe io soraty. Ry io ihany ny soraty na tsy azo mivoaka amin'io fa dia amboary fotsiny izay mampety azy hoe io texte constitutionnel. Tena sahirana ianao a. Satria leo anatiny re misy zavatra tsy mifanaraka amin'izy amin'ny eritreritro mihitsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny karazany dia io soraty. Ka io anjarany io any amin'ny assise nationale, ny assise nationale misy fa problème koa ndraindray amin'ny assise nationale tsy voahevitra tsara le izy. Fa ny forum national natao natao nandritra ny 4 andro asa izy inona 4 andro mbola tadidiko tamin'izay pasteur Ramine nitarika tompokla pasteur Ramine nitarika an'le momba ny commission momba ny lalam-pandrenana fa mila fandininy hoe ary everiko fa tokony mandray anjara amin'izany daholo ny olona mbola tanora mahalala droit constitutionnel sy mahalala lalàna tokony ho aminy amin'izany daholo fa tsy hoe ho an'olona hitsy na iroa fa tokony zay heverina fa tokony ao dia tokony atao ao e. Eny ary somary efa lavalava izay resakitsika izay Reza Miralahy amaranantsika izao fandarana manokana izao satria averina ihany moa izany fa ianao nandalo vanim-potoana ny rehetra moa izany raha azo ilasana an'izany teto amin'ny Madagasikara ny afatrao efa nisy ihany ny afatrao sosikevitra ary atao hoe conseil moa izany ho an'ny filoham-panjakana fa ho an'ny vahoaka ihany koa mba tsy hiverimberena ny crise toy izao eto Madagasikara. Amaranantsika izao fandarana izao. Raha ny vahoaka indray ny resahana dia izao angambany mila miasa tsika malagasy. Mila miasa tsika malagasy ary matoa tsika ny atao hoe tsy afaka mandroso e. Satria malagasy tsy tena mamokatra zavatra loatra. Na inona ny firenena maroso rehetrarehetra mamokatra zavatra daholo. Mba ilaza fotsiny hoe ny Amerikanina ohatra manamboatra Boeing izy. Ny Europeana manamboatra ny ino ty anaran'ity roplanon'zareo ty Airbus. Ny sinoa tahaka n'inona ny fiasany tao anatin'ny 70 taona. Mamokatra foana. Za mieritreritra fa raha ohatra ny malagasy ka tena hoe mamokatra, manomboka zao, mba mety ho tafity any angambantsika. Ohatra raisiko fotsiny, mamokatra volamena itsika. Tokony amboarina ny fanjakana, tokony anisan'ny mamokatra raha ny marina, na mandray ny volamena izay vokatra, dia izay dia efa vola-be tsitsokitsoforoana izay. Vary ve tsika dia andeha hanafatra 700 000 tonnes na 500 000 tonnes, zavatra mampanontany tena zany e. Taloha nefa antsika nanondrana, dia tokony hamokatra zany. Famokarana
misy zavatra tsy maintsy atao na inona misy zay ny ilana ny ingénieur sy ny karanetra ka mamokatra ny ingénieur tokony andinika zany rehetra zany manam-pahaizana malagasy tokony ampiasaina amin'ny tokony izy miasa daholo fa tsy hoe mipetrapetra fotsiny fa tena miasa daholo mihitsy ohatra fotsiny koa maka ohatra hoe ny famokarana fotsiny famokarana hoe trondro ranomasina trondrotsika anie no lain'ny olona dia nahoana ny olona ny velona amin'ny trondrotsika fa itsika tsy mahavelo tena amin'ny trondrotsika trondro a ka hoe hoe raha ohatra ka te handroso ny malagasy manantena fa handroso izy dia tsy maintsy mamokatra tsika ary tsy maintsy miasa tsika zay ny fanantenako hoe amin'ity atsiaro teny tsika amin'ity indray mitoraka ity ary anana fahalalana koa ny malagasy anana fahalalana zay ny iriko azy amin'ny zavatra samihafa zay voalazany lalam-pandrena zo samihafa dia manantena fa amin'izay fotoana izay ngamany mba hirindra fampandrosoana Madagasikara. Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana efa filoham-panjakana taresy anarana tsy izoviana intsony eo amin'ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Izy zany no nivahiny tato anatin'ity fandaharana manokana ity, fandaharana manokana izay niarahan'ny televiziona malagasy ny TV Plus Madagasikara ary ny Real TV miaraka amin'ny Abraham Razafy sy Tojo Rabefaritra. Ankasitrahana isika izay nanatrika teto, ankasitrahana ianareo amin'ny rahalafa, ankasitrahana ihany koa ianao Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana izay nanaiky ny resaka nkitspo teto anatin'ity fandaharana manokana ity. Ianareo tany atokantrano tany tena isaorana nanaraka izao fandaharana manokana izao. Mametraka ny veloma mandra-piona ary tompoko lasy tompoko vavy. Mandra-pitafato tompoko.